Alatsinainy fa fitony volana Jolay efatra amby folo amby roa arivo manamitra ny arabe Douglas Tokovavy manasana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV ny makasika ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ny andramena eto ny tiana resahana sy ny fepetra makasika izay no isan'ny hoentina amintsika amin'ny takariva ity eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny fanombohan'ny ilay fanadinana antsoina hoe BEP sy ny fanomanana ny fanadinana CEP izay ho tanterahana amin'ny herinandro avy zao ny sehatra toe-karena ihany koa dia isan'ny hoentina aminao amin'ny takariva ity araka ny fanambara teo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vonina iady amin'ny fitrandrahana antsokosoko ny andramena ny eo anivon'ny gouvernemanta mipetraka amin'izao fotoana izao ny komite raisan'ny ministera androany no nampafatana tamin'ny fomba ofisialy ny drafitra iadina amin'izany fitrandrahana antsokosoko ny andramena izany fanadidinary. Dingana telo lehibe no tanterahana amin'ny ady amin'ny fitrandrahana tsokosoko andramena araka ny drafitra izay nampahafantarin'ny gouvernemanta teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina. Ny famarotana ny tahirina andramena eto toerana sy sarona tany ivelany dingana voalohan'ny tanterahana izay atao anatin'ny enim-bolana ka ny tanjona dia ny tsisy ny tahirina andramena ao anatin'ny 12 volana. Melo izany anefa dia atolotra ny CITES any Genève ny 9 hatramin'ny 12 Jolay izao ny drafitra entina hiadina ny fitrandrahana tsokosoko andramena. Isika zao nanao les présentations de plan d'action androany dia rehefa aveo mbola ilaona amin'ny tompon'andraikitra CITES any Genève amin'ny 9 jusqu'au 11 zao andresy lahatra zero fa atratrarana stock zéro fandresen-dahatra moa atao any ny gouvernement malagasy zay représenté koa zany dia hitondra ny drafitra matipaika aty mba amongorana tanteraka ny trafikana andramena eto Madagasikara zay amin'ny alalan'ny fanaovana ny tolobalotra iraisam-pirenena amin'ny fampitana ny andramena zay vogeja zany ireo zavatra ireo dia atao anatin'ny mangarahara tanteraka. Ankoatra dia anisan'ny tanterahana ihany koa ny fanamafisana ny fanjakana tsara tantana miara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena trano ny komite iraisam ministera izay tarihan'ny prime ministre Kolo Roger ao anatin'ny ady amin'ny fitrandrahana andramena. Misy ny teti-bola manokana nofaritany hiadina ny fitrandrahana tsokosoko ny andramena. Moyen efa ny jereny zareo tsara zareo amin'ny environnement miaraka amin'ireo partenaires techniques et financiers isan-karazany mba hidéterminiavana ny moyen global ahafitana nalana olana amin'io olana mombany bois de rose io efa jereny zareo ary mbola za tsy tiako miteniteny fotsiny fa misy ihany mbola ny efa nahazo $700,000 no izy tao dia mbola miampy koa angamba mbola sasasany anavitana azy tena tanteraka mihitsy. Araka ny drafitra izay nifaritan'ny gouvernemanta ao anatin'ny 3 taona no hanana foanana tanteraka amin'ny fitrandrahana tsokosoko andramena. Ankoatra ny mpikambana ao anatin'ny komite iraisam ministera anisan'ny niatrika amin'ny fanolorana ny drafitra hiadina ny fitrandrahana tsokosoko andramena ny mpiara-miombona antoka ara teknika sy arabola ny olom-boafidy ary ny avy amin'ny fikambanana tsy miankina samihafa.